Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarana iarana fiangonana Refi Androndra kely. Dia mbola manatitra ny arahaba mba ampirarintso atsika rehetra izay manjoy izao fahitalavitra izao indray ny tenako ankehitriny. Manonona ny fitain'Andriamanitra sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika rehetra ihany koa aho, ary miraro soanao mba ho tain'Andriamanitra amin'ny alalany izao fandaharana izay efa fanarakitsika izao. Omenan'Andriamanitra ny voninahitra, manasanao sahady aho mba tena naraka hatramin'ny farany ny fandaharatsika ankehitriny. Milohan'ny fotoana nefa dia andaontsika hivavaka, ametraka sahady eo ampelantanan'Andriamanitra ny fotoana, mba tena hiasa ny fiainantsika tokoa izy, ary ho tain'Andriamanitra tokoa ny fiainantsika. Satria zahay efa manetana foana ny olona hoe ny fotoana anankiray eo ambany fanatrehan'Andriamanitra dia misy zavatra lehibe tsy takatry ny saina foana ho ataon'Andriamanitra. Ianao any koa izay manaraka ankehitriny dia inoko fa Andriamanitra mihitsy no nifidy anao, niantso anao amba anaraka ny afatra izay hoentina etondray androany. Satria amin'ny alalan'ny afatra izay ampitondrain'Andriamanitra anay mpanompony dia afaka anao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, ary tsy vita zany ihany fa afaka hitondra famonjena feno ho an'ny fanahintsika izy, satria izy no Andriamanitra lehibe mahefa zavatra rehetra. Ka andehantsika hivavaka tompoko, ametraka ny fotoana eo an-tanan'ny tompo iaho. Raha io mbola misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray zahay, mbola nomenao ty fotoana androany ity, hafanay mbola mifampahery ary miaino ny teninao amin'ny alalan'izao fahitalavitra izao. Apetrako sady tananao tompon'ny fotoana, ianao fanamasina nitarika anay, ary ny herin'Andriamanitra ihany koa ilo lalana ny teny, ka hiasa ny amponiny tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy, saotra Andriamanitra fa voataty fotoana ity. Amen. Eny tompoko, androany dia mijery ten'Andriamanitra iray tsika voalaza ny Jeremia mpaminany toko 7:30 ao amin'ny 9:7. Jeremia mpaminany toko 7:30 ao amin'ny 9:7 dia vakiko toy izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy namakiko izany. Antsoy aho dia hovaliko ianao, ka ampisehoko zavatra lehibe sy sarom-patarina izay tsy fantatrao. Averiko le tenin'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra manao hoe, antsoy aho dia hovaliko ianao, ka ampisehoko zavatra lehibe sarom-patarina izay mbola tsy fantatrao. Avy amin'ny alalan'io tenin'Andriamanitra io zany no akatsika ny fampianarana androany. Io Andriamanitra rain' Jesosy Kristy io izy le Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra. Izy ihany koa le Andriamanitra izay ivavahantsika sy Andriamanitra izay tompontsika. Voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe izy le Andriamanitra, izy hatrizay ary mandrakizay mandrakizay. Amin'ny Andriamanitra n'Andriamanitra nefa ny havana dia izao, izy le Andriamanitra natao ekeny mihery rehetra sy ny zavatra rehetra. Manaiky azy daholo na ny aty ambonin'ny tany na ny any an-danitra dia natao anaiky eo ambany fanapahany na eo ambany fahefany avokoa. Amin'ny Andriamanitra n'Andriamanitra izay alazy ihany koa, izy le Andriamanitra mpamorona nahary ny zavatra rehetra. Ohatra anankiray entiko manam-pirofo sy manambara amintsika hoe natao anaiky an'Andriamanitra avokoa na ny hery rehetra, na ny fahefana rehetra, na ny zavatra rehetra, na ny zavaboary rehetra azy, dia natao anaiky azy satria mazava be fa izy ny mpamorona azy. Ndray andro zao ohatra, any amin'ny Marka toko 4 dia ambara amin'ny Baiboly fa niaraka tamin'ny mpianatra teny ambony ranomasina tokoa Jesosy, ary nampanantena ny mpianatra izy fony vao niainga hoe andao tsika hita eny ampita. Ny zavatra nitranga teny an-dalana teny efa ny izao, misy olana nitranga satria nanonja mafy ny ranomasina, ary nisy tafidrivotra mahery vaika ihany koa teny ampovoan'ny ranomasina teny. Tamin'ny fotoana io Jesosy dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa natory izy, fa ny mpianatra kosa niezaka ny vonolakana, niezaka niatrika ny olana sy zavatra sarotra rehetra teny ambony ranomasina teny. Rehefa tsy hitan'ny mpianatra ntsony nefa izay azo atao, tsy hitandreo mpianatra ntsony inona ny fomba ahafana manavitry ny aina
mba atonga atsika ho tafita eny apita nefa ny raha maha-olombelona de tsy ho tafita mihitsy raha zao no mitranga satria mahery vaika ny rivotra mafy ny fanondran-dranomasina atsitan'izy ireo hoe ahoana ny afahana manohatra izany ny anyherin'izy reto de zao tsy maintsy niantso an Jesosy izy no foazina Jesosy ary tsy maintsy niteny tamin' Jesosy izy hoe manana olana isika ary tsy mampanina anao ve ny afatesanay nitsangana Jesosy ary niarina ka nanomboka ny nanome fahefana nietsika tamin'ny hery ananany ka niteny manao hoe ririvotra sy ranomasina mangina ary mitsara niaraka tamin'izay tompoko zavatra magaga tsy takatry ny saina noseo fa nanaiky azy ny rivotra nanaiky azy ny ranomasina ka tonga tony tsara ny andro ozy ny voalazany baiboly teo de nanomboka gaga ny mpianatra vakivava ny mpianatra ka niteny manao hoe iza moa ity fa na ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy ao anaty fonteny kely ny anabarako fa io Jesosy tompo io de izy any izy le atao hoe zanak'Andriamanitra tonga tety ambony tany fa izy le avany an-danitra izy le Andriamanitra tao an-danitra fa nanaiko tonga zanak'olombelona naka nofosira ary nitafiery nofosira izy mba hitona fanavotana ho an'ny zanak'olombelona rehetra io Jesosy io de nanaiky azy ny rivotra sy ny ranomasina tsy zavatra magaga tsy takatry ny saina ve sany tompoko hoe iza tokoa moa zany ny olona monina ty ambony ty tany ty ka hoe anaiky azy ny rivotra sy ny ranomasina efa teneniny sy ajanony fa teto de nanaiky an Jesosy Kristy ny rivotra sy ny ranomasina eny no etiko manabara amitsika hoe amy mahandriamanitra n'Andriamanitra azy any ko amy matompo sy lehibe azy ary mpanorona ny zavatra rehetra de natao anaiky azy avokoa ny zava-misy rehetra ny hery rehetra sy ny zava-boary rehetra ndra iandro any koa Jesosy tompo zao de voalaza ny tenin'Andriamanitra any amy marika 1:10 ao amin'ny 9:4 de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ndra ihany Jesosy dia nona izy ka nahita aviavy anankiray zay nandrobona tena maintso be mihitsy rehefa tonga teo amin'ny aviavy io Jesosy nefa de zao zavatra nitranga tsy nahita voa eo izy satria nanana tena inana voa avy aminy ozy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 9:4 de zao zavatra nitranga no zolony Jesosy na hoe no teneniny izany aviavy zay nandrobona izany ka zao voalazany tenin'Andriamanitra hoe no teneny Jesosy hoe aza misy mihinana voa avy aminao tsony mandrak'izay dikan'izany de hoe tsy amoitsony ianao tsy ho velontsony ianao ry aviavy ary tsisy vohitranga tsony eo fiainanao niaraka zany tam'izay tokoa ane ohatra zavatra magaga hoe aviavy mandrobona be aviavy maitso be io aviavy tena azo raisa fa maniry tsara io vetivety eo de rehefa niteneny Jesosy de zao voalazany marika 2:20 vo maraina de nandalo tamin'ny toeran'io Petera ka indro fa hitany tokoa fa maina nalazo tanteraka zany aviavy zany ka natonga ny Petera niteny tamin' Jesosy hoe raby eo indro fa malazo tanteraka maina le aviavy zay nozoninao sy noteneninao mazava ho azy ry havana fa araky ny tenikiteny aloha hoe amy mahandriamanitra n'Andriamanitra amy matompo sy mpanjakan' Jesosy de zao ny zavatra aza tonona natao anaiky azy avokoa ny hery rehetra natao anaiky azy avokoa ny zava-boary rehetra natao anaiky azy avokoa ny zavatra rehetra misy na ny any an-danitra na ny ety ambonin'ny tany nanaiky azy ny rivotra sy ny ranomasina fa mbola nanaiky azy akeo ny zava-maniry ny aviavy ka hoy aminao izay miainao ankehitriny manaraka ty fandarana ity tsy zany ihany anefany no zavatra hitranga sy misy na hoe nitoetra n'Andriamanitra hoe manaiky azy ny zavatra rehetra tsy izay ihany nitoetrany fa izy ihany koa de araky ny tenin'Andriamanitra mivakitsika atao amin'ny Jeremia 7:7 fa nampitondra faminaniana nampitondra hafatra tamin'ny Jeremia Andriamanitra manao hoe niteneno amin'ny olona ny ambonin'ny tany vantsoa ozy de ho valiko ianareo ka ampisehoky zavatra lehibe saro-patarina zay mbola tsy fantatrareo mazava zany fa ny toetra n'Andriamanitra ihany koa akoatran'izay eken'ny zavatra rehetra eken'ny hery rehetra eken'ny zava-misy rehetra de izy Andriamanitra manana toetra miaino vavaka ny olona sy mamaly vavaka zay miantso azy tena miaino Andriamanitra mazava Isaia 7:10 manomboka 1
hoe indro ny tany anjefa tsy fa mavonjy ary sofina tsy mba lalo dalovana fa mare zany hoe Andriamanitra manana sofina afaka miaina ny vavaky ny olona rehetra ty ambony ty tany ty izy ka nafiry olona miantso azy de miaino zany olona zany Andriamanitra amin'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra de ainy avokoa manavaka ny feo sy miaino ny feo an'ny olona rehetrarehetra izay miaino azy miantso azy de enon'Andriamanitra zany olona zany enon'Andriamanitra vavaky zany olona zany mazava ny tenin'ny Jeremia fantsoy Andriamanitra favalian'Andriamanitra isika ry havanao zao ny zavatra teneniko amitsika miantso anao tena nana finoana miantso anao resy lahatra ny famarina tenin'Andriamanitra fa tena miaino anao Andriamanitra manoloana ny zavatra aritra lalovanao manoloana ny zava-misy zay tsy apanao hoe raha maha-olombelona ohatra ny tsy hitanao tsozy zay ho ale tsy hitanao tsozy zay tany diavina fa araky le fiteny malagasy manao hoe efa tena verevitra anao ka tahaky ny sokina manany bato isan-kehitriny ary tena tsy hitanao tsony hoe aiza lala-kompana ve fa zao ny teneko aminao androany andao hitodika ao amin'Andriamanitra andramindray andao iantso an'Andriamanitra efa natsonao daholo ny namanao natsonao daholo ny olo-patatrao natsonao daholo zay olona nieritreretinao mpavonjy anao fa tsisy ny aino anao reny na ny aino anao reny fa mety tsy namaly anao akory azy fa zao kosa ny teneniko aminao Andriamanitra mbola vonina iaino anao mandrakariva iaino anao izy ary tsy hoe iaino anao fotsiny fa manamafy Andriamanitra fa amaly tsy hoe aozy de hovaliko ianao zany hoe tena miaino Andriamanitra mamaly vavaka Andriamanitra miaino ny olona rehetra zay miantso azy Andriamanitra na iza zany olo zany na iza miaino Andriamanitra araky ny teny vakitsika teo tena miaino vavaka Andriamanitra ngamba nozy ianao hoe sao de tsy mariny zany na sao de ndraindray ihany zany tsia fa amin'ny fotoana rehetra de mbola miaino Andriamanitra ary mbola mamaly Andriamanitra ary amafisiko aminao fa tena mariny zany voalazan'Andriamanitra zany profo anakiray entiko miteny aminao mivoalazany tenin'Andriamanitra aloha ao amin'ny boky Isaia toko fa 7 manomboka andiny voalohany sy ny faharoa zao ohatra Isaia 7 eo amin'ny andiny voalohany sy ny faharoa misy tantanan'le lehilahy anakiray atao hoe Ezekia io lehilahy io de voalazany eo amin'ny andiny voalohany hoe narary saiko maty rehefa narary saiko maty izy dia voalazany tenin'Andriamanitra fa nampitondra hafatra any Isaia Andriamanitra nampitondra teny ho an'ny Ezekia hoe mandeha any ianao makanesany me Ezekia mpanapaky ny oloko de teneno aminy hoe afaro ny ankonanao fa ho foaty ianao zay mihitsy voalazany tenin'Andriamanitra Andriamanitra nge rehefa miteny de tsy maintsy marina zay lazainy Andriamanitra nge rehefa miteny de tsy maintsy tanteraka zay ambarany fa teto rehefa nanomboka ny teny tamin'ny Isaia mpaminany Andriamanitra de tonga tao amin'ny Ezekia tokoa zany afatra zany ary voaray any soma tsara ny afatra ka rehefa tafita tamin'ny lehilahy io ny afatra de lasa ny mpitondra afatra nandeha rehefa lasa kosa Isaia fa ity Ezekia ty dia mahafantatra tokoa ary resy lahatry ny famarinany tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra nge miaino vavake Andriamanitra nge mamaly vavake de niantso izy eo amin'ny andiny faharoa de ohatsy voalazany baiboly hoe nitodika anakany amin'ny rindrany Ezekia ka nivavaka tamin'Andriamanitra niantso an'Andriamanitra izy nivavaka tamin'Andriamanitra izy ary ren'Andriamanitra tany an-danitra mihitsy nivavaka nataonyty lehilahy ty tam'izany fotoana zany na hoe niantsoantsony rehefa ren'Andriamanitra zany antso zany de novalian'Andriamanitra ny vavaka nataony ka zao ny fomba nentin'Andriamanitra namaly vavaka anazy tany amin'ny Isaia Andriamanitra no nametraka afatra indray Isaia o ndany anao miverina makany amin'ny Ezekia indray de tenenao aminy hoe efa ren'Andriamanitra ny fangafangatanao ren'Andriamanitra ny vavaka ka hoe tsy hoe ren'Andriamanitra fotsiny fa izao novalian'Andriamanitra ny fangatanao ka ho sitrana indray anao fa tsy ho faty anao ary mbola ampiko 15 taona indray ny androm-piainanao zany ry havana no profo manambara fa tena miaino Andriamanitra ary mamaly vavaka tokoa inona ho sika sitrana izy velona indray izy ary mbola nampian'Andriamanitra taona maromaro ny taona ny ainany tety ambony tany raha tokony hoe ho tapitra ny androny ho maty izy fa velona indray izy satria naninona ny aino azy Andriamanitra tena maly vavaka anazy de tanteraka le tenin'Andriamanitra nampisehoan'Andriamanitra zavatra lehibe sary patarina izay tsy fantany
mbola tsy niainana ezika zany hoe olo efa fofaty zao efa zay mifanapahakevitryandriamanitra fa noho lehilahy io niantso an'andriamanitra noho lehilahy io nenon'andriamanitra vavaka tena mahaly niantso ny andriamanitra sitrana izy afaka ny aretiny ary velona indray izy tsy zany ihany anefa ny tantara misy fa taty amin'ny testamenta vaovao any ko ohatra de nisy taona maty lehilahy anankiray atao hoe Lazarosy. Rehefa maty io lehilahy Lazarosy io de voalazany tenin'andriamanitra any amin'ny filazantsarany Jaona toko fa 1:20 any ao amin'ny andininy fa 2:7 sy ny 2:7. Rehefa tonga teo amin'ny fasana izay nandevenana ny Lazarosy Jesosy, ny olona moa de nanomboka gaga daholo aiza nisy olona efa nalevina nandritry ny andro vitsivitsy de mbola ho atsangana indray fa nampon'izany i Marta sy Maria ihany ko de efa niteny mihitsy hoe efa mambo izao fa efa andro vitsivitsy zay ny nandevenana azy efa tsy possible intsony ny ananganana azy fa ny finonay de hoe amin'ny fitsangana ny tena ny maty izy ny nonay fa tsy maintsy mitsangana satria olona tena nanompo an'andriamanitra olona tena niaraka tamin'i Jesosy anisan'ny olona tena mpanara-diny tompo ary nino azy tanteraka ka ny finoan'izy miravavy de hoe tsy maintsy hitsangana io lehilahy io amin'ny fitsangana ny tena ny maty fa ny Jesosy kosa nefa de hoe am'izao fotoana tongavako eto zao io lehilahy io tsy maintsy mitsangana am'izao fotoana tongavako eto akaiky ny fasina nandevenana azy zao Lazarosy no mitsangana fa tsy any amin'ny fitsangana ny tena ny maty any arina akory fa am'izao vanim-potoana itenenako zao tena atao hitsangana ny Lazarosy gaga ny olona rehetra gaga Maria sy Marta hoe hitsangana ve Lazarosy efa nalevina ho apasana de inona nataony Jesosy mialohany nafahana nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty de niantso izy niantso an'andriamanitra raha izy raha io raha izaho de fantatro izy fa miaino mandrakariva ianao ary efa miaino ahy ianao fa noho reto vahoaka be dehibe reto no atonga miantso anao ankehitriny niantso Jesosy na izy ara de napiatra ny famarina ny tenin'andriamanitra rainy hoe antsoia de valiko anao ka ampisehoky zavatra lehibe sary-patarina zay tsy fantatrao rehefa niantso izy niantso an'andriamanitra rainy izy melohany nananganana any Lazarosy tamin'ny maty de sao voalazany Jaona toko fa 1:20 ao amin'ny andininy fa 1:7 sy ny 2:7 jerevantsika ane zany tenin'andriamanitra izany etiko manaprofo aminao fa rehefa miantso an'andriamanitra isika de mamaly andriamanitra. Jaona toko fa 1:20 andininy fa 1:7 zao vaky ny teny amin'ny anarantsosy de nesorony ny vato ary Jesosy nanandratra ny masony ka nanao hoe raha eo misaotra anao fefa niaino ahy ianao raha izao de fantatro fa miaino mandrakariva ianao miaino zany hoe rehefa niantso an'andriamanitra rainy Jesosy le andriamanitra ray izay mahay zavatra rehetra le andriamanitra ray izay mpamaly vavaka le andriamanitra ray izay afaka miainy olona zay miantso azy sy mamaly napiariny Jesosy zany ka namparany sy namafisiny tamin'ny andriamanitra rainy mihitsy hoe raha za de fantatro fa miaino mandrakariva ianao ary efa fantatro fa miaino ahy ianao niantso izy inona tokoa izy nareo zavatra lehibe mitsangana tompo tamin'ity fotoan'ity de izao hoe rehefa avy niantso an'andriamanitra rainy Jesosy tompo de nanomboka teo am'izay nanomboka natsony am'izay Lazarosy mivoa tao anatin'ny fasana tao ianao niaraka tam'izay de nitsangana ny maty nialavany anaty fasana tsy misy olona nidina nge tany mba hoe namoly lambapaty na namany fatorana tao aminy fa natsony Jesosy izy zava-magaga no hitan'ny olona satria nahoana lay maty zay efa nalevina lay maty zay efa nao tao anaty lambapaty lay maty zay efa nifatorana iny nialavany nitsangana izy satria niaino Andriamanitra de namaly Andriamanitra de nisy zavatra lehibe sary-patarina zay mbola tsy fantatry ny olona fa nitranga tamin'ny fotoana io nitsangana Lazarosy ary ozy mibaiboly mihitsy ary hoe mbola nisy fehipaty sy mosara nitavany tamin'izany fotoana zany ka natonga Jesosy ny teny efa ao izy de avy alao andeha niaino Andriamanitra namaly Andriamanitra niaino any Ezekia izy fa niaino an Jesosy ihany ko be dehibe ihany ko re olona hitako enon'Andriamanitra vavaka ary valian'Andriamanitra vavaka ary be dehibe ihany ko zavatra hitako nataon'Andriamanitra hoe amin'ny alalan'ny fiatsonan'Andriamanitra io de tena miaino Andriamanitra ary malimaly vavaka tokoa io Andriamanitra io ry hava malala zay manaraka izao fandarana izao
te mbola ilaza aminao androany fa mbola tsy miova izany toetra n'Andriamanitra izany, mbola tsy miova izany fomba fanaon'Andriamanitra izany, mbola miaino Andriamanitra ho an'ny olona zay miantso azy ary mbola mamaly Andriamanitra ho an'ny olona zay hovaliany. Tsy miova zany toetra n'Andriamanitra zany, mbola tsy miova zany zavatra ataon'Andriamanitra. Fa na iza isika, Andriamanitra tsy hoan'ny tsy hoe miteny izy hoe fiangonana ohatr'izao na fiangonana atsy na fiangonana zaroa na olona ohatr'izao na olona ohatry nitsy ihany, fa na iza miantso an'Andriamanitra ray de mamaly an'izany olona zany io Andriamanitra io, mamaly Andriamanitra, miaino Andriamanitra. Petepe ny olona tonga miaona aminay matetika, tonga manatrika amin'ny fotoam-bavaka na miaona aminay manokana mangataka vavaka, de mampahery ny olona matetika manao hoe zao rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao de izy no raitsika. Ny raitsika io de miaino zay fangatahany zanany. Ny zany mampianatra ny olona foana antsoy aza sina fisalasalana ao anatinao, aza sina firorotsaina ihany koa anatin'ny sainao ao, fa tena ekeo zao fampairezana, zao torolalana zay hitariako anao zao hoe antsoy Andriamanitra. Zavatra lehibe magaga toa mitsoro vavolombelona ny olona manapara aminay ary isaorana an'Andriamanitra ray, isaorana an' Jesosy tompo hoe tena mamaly ny olona Andriamanitra. Miteny ny olona Jesosy tompo tokoa tena ny haino pastera, novalian'Andriamanitra ny fangatahako, novalian'Andriamanitra ny vavaka nataoko, sitrany any aretiko, ny vany olako, lamina ny tokantranoko, ny lamina ny asako zay fambavahoana ny fampitena sy ny faravany, voavany tsosako zay fa tena savovonay fa ampavahoanany eo ho any amparavarany fonja ny tongotro. Notahin'Andriamanitra ny olona, sitrany satria ny haino azy Andriamanitra. De hoy aminao zany, zany toetra n'Andriamanitra zany tompoko, de mbola mipetraka, mbola miandraka ankehitriny manan-kery foana. Zao anefa ny fanontaniana mipetraka de izao, fa maninona kosa ary anefany no misy karazan'olona miantso an'Andriamanitra ihany fa karaha tsy mahazo valiny. Tahaka ny hoe tsy mamaly azy Andriamanitra ve na tsy ny haino anazy? Tsia, avo afisiko ny tery fantelony, tsy miova ny toetra n'Andriamanitra, tsy miova zay fomba fanaon'Andriamanitra ray, fa tena miaino izy ary mamaly tokoa. Fa maninona ara hoy aho? Antony voalohany de izao, ny mahatonga ny olona tsy henon'Andriamanitra vavaka ka tsy valian'Andriamanitra vavaka de hoe tsy hoe Andriamanitra ny tsy teiano azy, fa misy karazan'olona tsy manam-pinoana fa misalasala, misy firorotsaina ao anatiny. Hozy ny Baiboly hoe ianao rehefa mangataka zavatra amiko Jesosy amin'ny anarako de aza misalasala, fa aza mirorotsaina, fa mino fa mandray ianao, mila mino zany ianao fa mandray. Fa matetika mahatonga ny olona tsy mandray, mahatonga ny olona tsy henon'Andriamanitra de satria le olona mihitsy nefa mirorotsaina izy eo mpangatahana, mirorotsaina izy eo ampiatsoana an'Andriamanitra hoe aiza possible ve ianao Andriamanitra am'izao zavatra angatahako zao, de tena maly ahy tokoa ve izy? Mety zany ao anatin'ny sainan'le olona, tonga de hitan'Andriamanitra ao anatin'ny saina. Rehefa hitan'Andriamanitra ao anatin'ny sainan'ny olona, misy fisalasalana, tahaka ny tsy mahatoky an'Andriamanitra, tsy mino an'Andriamanitra, ahoana moa zany no hamalian'Andriamanitra zany olona zany, sy henon'Andriamanitra zany olona zany? Anisan'ny tena ohatrany hoe mihevitra an'Andriamanitra tsy hamonjy azy ny olona manao tahaka zany mantsy, mihevitra an'Andriamanitra tahaka ny tsy mavita zavatra lehibe ihany koa ny olona zay mirorosaina sy misalasala. Fa fampirisihako de hoe esoro misalasalana aloha, esoro mifirorotsaina rehefa iantso an'Andriamanitra ianao. Fa anisan'ny fototra antony lehibe mahatonga ny olona maro ary tsy vitsy ny olona manontany tena am'izao fotoana zao hoe pastera tena mbola misy ve Andriamanitra, tena mbola miaino ve Andriamanitra, ary maninona ny tsy henony? Mety anisan'izany koa ianao zay fa manaraka izao fantarana zao angambany hoe ao anatin'le fisalasalana firorotsaina mihitsy nanao hoe manoloana ny olana atrehanao, manoloana zavatraritra lalovanao ankehitriny io, mety te hiantehitra amin'Andriamanitra ihany ianao fa ao anatin'ny ilany hevitra ohatra miteny hoe sao de mba tsy ho vita an'Andriamanitra, na sao de mba tsy ho avy Andriamanitra monjy ahy. Fa zao teneniko aminao, anisan'ny fototra mahatonga an'Andriamanitra tsy mamaly an'le olona de io tsy finoana io. Misy firorotsaina ao anatin'le olona, tsy manana finoana ny olona, misy fisalasalana ao anatiny ao, ka mahatonga an'Andriamanitra lasa tsy mamaly an'izany olona izany. Faharoa, mahatonga ny olona ihany koa mety tsy tafapitany amin'Andriamanitra ny vavaka nataony ary tsy naray an'le valiny izy de izao, satria misy fahotana ao am'le olona. Ny fahotana mantsy
de lasa efitra eo am'le olona miantso an'Andriamanitra sy leo am'le Andriamanitra zay miaino. Io fahotana io no matonga an'Andriamanitra tsy afaka miaino ny olona ka tsy mamaly ny olona mihitsy. Tsy vitsy ny olona tompoko no misy fahotana ataony, mbola misy fampotsamby fikiriny, mbola misy fazaran-dratsy iainany, izy nefa manantena fa ianon'Andriamanitra ka hovalian'Andriamanitra ho ny fangatany. Mahatonga an'Andriamanitra tsy meno ny olona tompoko de fahotana sy ny fiainana ratsy zay mbola iainan'ny olona. Ka fampirisiako faharoa zany de hoe tianao ianon'Andriamanitra ve ny fangatahanao raha iantso azy ianao ary tianao akio fe amaly anao Andriamanitra, andao erisory ny fahotana. Miala tanteraka ny fahotana, miala amin'ny ota fa mahatonga an'Andriamanitra iaino anao zany ary amaly anao rehefa miala am'izany fahotana zany ianao. Tsotra be za hoe aminao de afaka mbola miteny aminao hoe afaka ampiseho zavatra lehibe sy mahagaga sary-patarina aminao Andriamanitra, tahaka ny tsangana ny Lazarosy tamin'ny maty, tahaka ny nanasiran'Andriamanitra ny Ezekia. Ry havanao mbola afaka izavatra lehibe ohatrany koa hitranga amin'ny fiainantsika fa andao hiala amin'ny fahotana. Fa teny farany de hoy aho hoe ny anisan'ny antony lehibe any koa mahatonga ny olona tsy mandray valiny ary tsy henon'Andriamanitra ka hoe tsy mahatsapa valy mihitsy de izao misy karazana fanaratsy tsy hitany masony manao sakana an'le valim-bavaka. Ohatra am'izany any amin'ny bokin'ny Daniel toko 10:12 any. Io lehilahy atao hoe Daniel io de lehilahy tena henon'Andriamanitra tokoa izy. Tafapaka tany amin'Andriamanitra ny fangatahany, tonga tany amin'Andriamanitra ny fitarainany. Fa saingindrisy anomboka tamin'ny andro voaloha fo nentsony an'Andriamanitra ozy ny Baiboly de inainao azy Andriamanitra. Fa saingy izao nisy karazana fanaratsy filazan'ny Baiboly azy moa de hoe le andrina ny mpanjaka ny Persia. Io nanakana n'ilay valim-bavaka 220 andro io lehilahy io nangataka tamin'Andriamanitra, nitaraina tamin'Andriamanitra, nangataka tamin'Andriamanitra fa tsy azony le valiny fangatany, tsy tonga teo ampelantanany zany ka zay natonga le hoe tsy azo fangatany fa hoana tsy tonga teo ampelantanany valiny. Andriamanitra tany an-danitra fa napidina le valim-bavaka efa niaino ny fangatany fa ny olana de hoe sakana le andrina ny mpanjaka ny Persia tsy tonga teny amin'ny Daniel izany valy ny fangatany izany. Fa ratsy ny anakiraitra am'ireo anjely izay tao an-danitra noho ny raha an'Andriamanitra mandehana midina ianareo de roay ilay indrina ny mpanjaka ny Persia izay manakana le valim-bavaka lay lehilahy tao hoe Daniel fa tsy mety tonga eny ampelantanany mihitsy lay valin'le fangatany. Miandry izy efa ela izy miandry an'le izy fa tsy tonga ny ampelantanany mihitsy io valiny io satria mbola iainko mangataka foana izy mandraka ankehitriny nefa raha bodinika ny amla izy ka miantona fotsy le valiny tsy tonga ny ampelantanany satria le andrina ny mpanjaka ny Persia manaka anazy. De rehefa tonga reo anjely reo de reo nandroka nandrava le andrina ny mpanjaka ny Persia ka naka le valim-bavaka netina teny ampelantanany Daniel de nitenenina tamin'ny Daniel Daniel no tamin'ny voalovo nangataka ianao de efa tokony ho azonao io fa saingy sao nisy nanakana le izy. Anisan'ny anankiray fototra lehibe matonga ny valim-bavaka tsy ho azon'ny olona sy ny valy fangatahany sy ny fitarainany de le karazana fanampanakana. Maro ny olona misy ny fanampanakana io, manakana valim-bavaka, manakana ny fitahin'Andriamanitra, manakana ny fampony, manakana ny etaetan-tsy-androso, manakana ny asana, manakana fiainam-pitiavana, manakana zavatra be izy io. Ary naindray ianao ary efa miezaka tsy manota, efa miezaka manam-pinoana, efa miezaka manao zavatra rehetra tena manompo an'Andriamanitra tsara, fa misy olona mavaky vavy fa inona no antony de tinio androany so de mbola ao fanampanakana io. Ndraindray tsika mety tsisy an'izany ranga. Daniel tompoko lehilahy araka fon'Andriamanitra, lehilahy nikoizana fa voasakana valim-bavaka raha tsy nidina teny ny anjely. Efa men'Andriamanitra tsika nefa ny ankehitriny ny fahefana nomeny Jesosy atsika zany tsika ny atao andravany sakana rehetra fa zany tsodrano afaka ny valiny isika ka voninahitra ao an'Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina ho aminao ny fiadanana. Atao tsika hivavaka ary am'izao fotoana zao de petro mifonao ny tananao na mifaritra zay marary anao fa zany androany mampanantenanao fa iaino Andriamanitra. Vavaka sika tompoko rainay izay ny an-danitro misotranao amin'ny anaran'i Jesosy ahako afaka nitondro zany afatra zany ho an'ny olona rehetra. Mamindrafo aminay, mamindrafo amin'ny olona zay ny zao afatra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Didiko ny aretina, didiko ny olana, didiko daholo ny fanaitainana, miala amin'ny olona rehetra, atsofina rano ny olona ho afaka famatoran'ny ozina sy ny devoly
ary tain'andriamanitra ny fiainany amin'ny anarany jesosy kristy tompo a mandray fanasitranana ny marary afaka ny olana sotra jesosy io amen. Afatra farany de filazana izay fiangonana rehefa androndra kely de manao fotoam-bavaka lehibe isaky ny alakamisy sy ny atalata saminy amin'ny ray ora sy sasany tolakandro fotoam-panafahana izy io rana tenin'andriamanitra inkio ka manasanao a ny alahady manomboka amin'ny fito amin'ny sivy amin'ny raiky amby folo ary ny tolakandro amin'ny ray ora sasany inefatra ny alahady manasanao ako sy tratranao am'ireo fotoana ireo. Numéro telefony ifandraisanay aminao kosa raha mila vavaky ianao na te iona aminay manokana dia efa io amin'ny vata fitalavitra io numéro telefona de afaka miantso anay ianao dia afaka mandray anao zahay afaka miaona isika raha mila vavaka manokana ianao ka dia tahin'andriamanitra daholo tompoko mirary fiadananao amintsika tompoko. Teo afaka va ianao? Teo afaka va ianao? Fandarany arana fiangonana Refi androndra kely